Gasti Tantaragas. Rava ho azy. Tantara mitoy nosoratany Milina Razaliasoa. Ireo mpamelona ny tantara Falimanana, Sophie, Alain, Daniela, ary Mirady. Mpandray feo Antonio Rasamolsan, mpanatotosy. Sophie Ravelomanatsoa. Oui. Manahoana tompoko? Manahoana? Mipetrapetra? Misaotra tompoko. Za no Mara. Isan'ny nanatra CV taty aminareo tamin'ilay filazana nataonareo fa mitady sekretera efa zatra ramaiky iny. Hay, izaho kosa nao indray matoa lambo. Talen'ny orinasa lambo zery. Faly mahafantatra tompoko. Orinasa mpanondrana sy mpanafatra entana any ampitan-dranomasina. Fantatrao zany? Eny tompoko. Hay zary ny CV-nao jereko e. Ty tompoko. Ary toy nijanona kilasy 7. Tsy manana na mari-pahaizana BBC akory aza. Eny tompoko. Azay, dia tsy mbola niasa ihany koa. Mialatsiny aminao raha matoa kely e. Tiako ny anampiny zana-bahoaka ohatranao zao saingy sekretera efa zatra rany io laiko mainky. Mba miangavy re tompoko. Mbola vao 12 taona ngeza io e. Mbola afaka mianatra re atalea. Ka tsy mpianatra nge ny olaiko fa olona hiasa vetrany e. Ary maika be ny olako an'izany. Tsy zany ange tompoko fa ka mboto tsy mba manana nizaniza ianteherana io e. Tsy manana na fianakaviana mba hanampy ahy ihany koa. Fa aiza ny fianakavianao? Mpiavy any amin'ny faritra tsy moatsinana ninondro ray aman-dreniko no tonga taty ila ravinahitra. Kanjo vao tonga kelikely teto ry zareo tena rary. Ary ndosy ny fahafatesana. Tsy nisy nalala izay fianakaviako ny olona teto. Izay olona mba nitsetrano ny taiza sy nanao mpiasa kely ahy e. Nanomboka tamin'ny 15 taonako. Ka inona nanosika anao anatitra dosie ato amin'ny sosiete lambozery? Nefa fantatrao tsara fa tsy manana ny mari-pahaizana tokeny amin'izany akory ianao. Te hiady amin'ny fiainana re tompoko. Efa tsy misy mpamelona ihany e. Dia tsy maintsy mamelo tena. Eny, mahafinaritra aloha ny tanora manana fahavonona ohatranao zao saingy mialatsiny aminao fa... Sy re tompoko. Tsy kivy fa mbola vonona niezaka hitady hatrany. Oui, Madame Clarisse. Naplazanao nefa izy fa hoe tsy ho tonga. Dia ahoana zany? Zao hoe andraso fa miantso anao rehefa avy eo. Misaotra betsaka anao anaiky ny ianao tompoko. Dia ilaozako aloha ianao fa fantatro fa mbola be asa. Andraso kely aloha. Andraso aloha raha tsy mainka ianao. Eny tompoko. Hitarao, ny sekreterako mantsy ny antso teo hoe tsy tonga hono ny mpamafatra anay ka sahirana izy tsy misy irakirahana. Tsy dia salama koa mantsy le raha matoa sekreterako io ka izay na tonga hitady sekretera mainka amin'izao. Ay! Ka mila olona re izy raha ohatra ka vonona ianao e. Ahoana vonona? Vonona tompoko. Na dia mpamafatrano iany aza tsy maninona ka. Tsara be. Ka zao roa alina isam-bolana ny karamany. Saingiranao kosa ataontsika isan'andro aloha satria tsy fantatra na oviana izy no hiverina hiasa. Ka ahoana mety aminao zay? Tsy maninona tompoko. Saingo mba avelo re mba hianatra ny asan'ny sekretera na andro vitsomonja ihany aza. Tsy maninona ka. Saingy ho resahanao fa tsy andraisanao karama zany a? Endry andre matota leo. Andraso ary fa iantsony Madame Clarisse ahy. Izy no anorotoranao ny tokony atao rehetra. Eny tompoko. Dia aminy koa ianao no mianatra ny asa rehetra ny sekretera? Misaotra indrindra re tompoko. Tsy avelan'ny dokotera miasa tsony mantsy izy io saingy za tsy mety mahita olona isolo azy ka voatery mitazona azy. Madame Clarisse, mba makanisaka ilay teny broko ange ianao zao e. Azafady. Gasti Tantaragas. Ao anga dadatolamo. Oay, azafady fa makany aminao daholo ny vovoka. Ary nakaizandray avy sopa mafantranonareo tato e. Tsy tonga re izy dia izany no nisolo ny asany a. Ay. Ohatry, angambola mamafa ihany ianao hatramin'izao e. Efa amin'ny 12 atoandro nge zao e. Manao ny dadato? Azafady re Manao tompoko mbola nanampinampy a Madame Clarisse tao ka zay vao afaka mamafatra. Tena tsy mety zao a.
Fitao maraina ny famafana trano amin'ny manaraka. Vita ny asanao vao mianatra asa madame Clarisse ianao. Eny tompoko. Ndao re tsy mandrosoa aty amin'ny broko rymasy. Ela indray indriny tsy nandalo taty amin'ny dadatoa a. Eny harabaina aloha fa nahavita fianarana soamatsara nareo sy noafofombadinao. Misaotra dadatoa. Mampamangenao ononao a. Misaotra. Tsy afaka niaraka amiko aty izy fa sahirana amin'ny fitadiavana asa fa hitanao ihany fa efa mba maika ny ianao ny raharanay manko izay io e. Efa samy nahavita fianarana nareo roa zao ka rary ny raha miroso amin'ny raharaha amin'izay. Zay manko. Ampy mihitsy izay fitotonan'ny famofonareo zay. Saingy samy tsy mbola nahita asa izay ka tsy misy vola anaovana ny raharaha e. Mahita asa foana nareo fa azakivy e. Betsaka nge ny orinasa mitady an'izany bac plus 5 zany e. Fa tsy ny société lambozera ihany io. Tsy azoko ny tindreo tenenina. Dadatoa zany nitady mpiasa vaovao nefa dia tsy mba niteny tamiko akory. Sekretera ve? Diplôma baka no takiako amin'izany a. Sady karama tsy atonona ny bac plus 5 indre akory. Tsy maninona izany dadatoa. Mila voly zasinoa anaovana ny raharanay maika ka miafiafy ato amin'ny rahalany dadato aloha sitra ny haiko. Sa ahoana? Aiza indray no hita manam-pahaizana ohatranao zao e. Tena sahirana ange sa hatramin'izay nampararany sekreterako izay e. Ahoara rehefa ataoko e. Dia tena misaotra anao indrindra anaka. Tsy sorana ka. Ka roviana re anao no afaka manomboka e. Zay mety amin'ny dadatoa ihanyko. Ka allo rapitso ary. Tsy maninona. Dia zao rery masy e. Misy an'ilay ankizy mpamafantrano iny aho. Mba te hianatra ny asan'ny sekretera no izy raha ohatra ka afaka manohy ny fianarany aminao. Tsy maninona ka. Tsy misy maharatsy an'izany olona te hay izany ange. Dia mbola mamerina fisaorana anao anaka. Tena fanavotana ho mihitsy ianao. Tsy saorana ho ahy. Iisa moa no ifanampy raha tsika fianakaviana iray ihany. Otry. Ary toa mbola midy foana ty baraondry dadatoa. Faiza daholo koa raha ny olona tato e. Sa zany tonga maraina loatra. Manahoana mademoiselle Mas? Manahoana? Tsy misy lakile amin'ny birao nga any aminao? Raha nisy lakile ve taty amiko tsy efa nanokatra birao za aminao e. Ary fa naninona ny tonga maraina be ianao androany? Fa notaniana tsy maintsy valiko ve zany? Azafady ary raha natezitra anao ny teniko e. Fa inona ke matezitra anao vao maraina ty e. Fa misy olana nga? Fa natao izany ireny lakile ny biraonao ry masy e. So ihany ianao ry dadatoa fa tonga. Fa misy inona? Andao aloha ny biroko tsika miresaka tsara. Tsy zany ry dadatoa fa nahita asany Majunga no afofom-bato ka anatitra azy ihany aho. Izany ve? Dia ahoana ny société lambozera amin'izany? Ka zay indrindrako. Ilozanao zany zay? Ka inao ange tsy manaiky raha tsy manatitra azy amin'ny Majunga mihitsiny ahy. Dia oviana ianao miverina? Mbola tsy fantatro. Ka atahoana fa afaka mandeha anao? Ay. Maro aloha nampanoviko ny asanao mandra-piverinao. Tsy maninona? Tsy maninona re. Dia oviana nareo roa no anay. Rapitso. Andeha fiaramanidina mantsy izay io e. Le rangahy tompon'ny orinasa no miantoka anay. Tena asa tsara kosa zany e. Fahalybe koa zany ray aman-dreninao ana eno an'izaniko. Zay ary aloha fa ilozako dadatoa e. Mbola pirenentanako. Veloma zanako a. Mba saivy mandeha kely aty nge mara azafady. Ay. Atrony tale ianao. Ho avy ato. Azafady, mitady atale. Tsy zany fa misy fivanakely indray ny asantsika manomboka androany. Zao a. Mandra-piveriny masy aloha dia ianao aloha no manao ny asan'ny sekretera. Zany? Ena. Tsy efa mba misy kely hainao zay? Efa betsaka aloha ny haiko mahakasika ny asantsika e. Ny resaka masinina ihany no tsy tena haiko. Afaka manampy anao aka. Anontaniwa fotsiny izay tsy hainao. Eny tale azafady fa mba hanararoatra iteny kely lazao e. Tsy zany fa sahirana amin'ny resaka hofatrano ka sao mba misy azony tale anampiana. Henoko izay e. Ezaka hitady vahaolana izay mivady. Misaotra meloa tale Zay ary fa andevonjay amin'izay ny asanao. Tena efa memaiziny ity ny andro nefa izay misy any dadatoa sy ny any toa tsy hitako akory.
le taxi brosy nandehanako koa tonga rehetra za tsy mba malala zay tsy misy avaratreto ny vola ty amiko kely tsy ho ampy izay hivatanako any an-trano fandraisam-bahiny akory dia inona re no ataoko e latsakaiza raha ny volako dia inona no hoaniko androany raha tsy hitako iny sisa no mba vola taty aposiko taty tena efa aloiny mandro fotsy aka azafady mademoiselle ahoana izay hitanao nga ny volako latsaka ie fa vola ohatrinony 2 fa hitanao sa tsy hitanao tika andraso falaiko aiza misy teo tia ny volanao misaotra betsaka tena tsy le volako ty fa nalainy avy tany anaty portefeuille azafady rea somba fantatrao re tolony reto aiza andraso fa sehoko anao sarina dada tosiny antoako hivatanako aty reo avy any mifaritra tsy moatsinana ma mba tonga hianatra any amin'ny anjery manontolo maizina loatra ny andro ka tsy hitako ty sary ty dia ahoana re zany fa misy inony tsy manana olona hivatanako aty akoatran'ireo atory ay za androany alina raha mila trany fandraisam-bahiny ianao hitanao amin'ity lalakely ty tsy misy fa mila mivoaka any amin'ny riarabery ianao ka andao rehefa aterika ianao raha tsy hitanao ny lalana ikazy aloha no anarako 20 taona ary mbola mpitovy miay kosa mary faly mahafantatra ny mara fa ono aiza ho aizeto ianao no mipetraka mahitsy manaraka an'le lalana ny fanodintsika teo iny ka manambady ve ianao sa mipetradery mipetradery fa ataonao inony saika mba engavy anao raha mety hoe raha mba afaka matory any aminao andro any alina fotsiny tsy maninona fa omeko vola ianao tena tsy afaka andray anao omeko vola nge ianao tsy mety hoana dia ame vola azy ianao ny tena marina nge tsy ampivanianako any amin'ny trano fandraisam-bahiny ny vola kely aty amiko ka milaza fa anome vola ianao firevitra tompoko miangavy anao mba hampio fa tsy hitako tsony izay ataoko ny tany lavitra ny tena vahiny ka nanina nefa raha zano ny tonga dia nitenenao tamiko tamin'ny voalohany tena mialatsiny aminao mifona re raisiko ray fifonanao satria efa mba vahiny tamin'ity tanàny ty koa ray aman-dreniko ay misaotra tompoko saingy zao hoe samy miantoka ny sakafo arivany sika tsy maninona fa zany miantoka ny sakafontsika ka ho marika ny fisaorako anao zany atsy aloha atsy ny fihinanako vary mitsangany 500 ariary ny vilia afaka mihinana 2 vilia ianao raha zany mara moa no anaranao teo fa misaotra anao koa fantatro mantsy fa tsy re volako latsaka iny nomenao atery iny fa vola madio avy anaty portefeuille anao tany ka nampalahelo ahy ianao ny penipenina mitadiny volanao tsy hita tsinonako za koa mba manananabavy ihany zany sady 4 be izao mba hariva be zany io raha firavanareo zany mbola mianatra asa dia elabe vo vitako ny asako ny asanay koa be loatra ka efa namasaka sakafo aho ranony ianao tsara kosa zany koa ka nanahoana fitadavanao andadatoanao sy ny nenitoanao tena reraka nitady azy ireo andro any fa tsy hitako zany milaza fa tsy mahafantatra azy izay anontaniako tsy tatinge zany ry zareo no mipetraka fa tany mitoeraka fa tany tena eto mihitsy ny tanàna ny lazaindry zareo ka dia ina hono zany no ataonao raha sanatria tsy hita mihitsy ry zareo mandrapiditra ny mpianatra tsy fantatro ry mara za nge tsy samy tantara izao olana menjady amiko izao amin'ny ray aman-dreniko zany ve tena marina fianakaviana sahirana zahay dia hiala amin'izay fahasahiranana izay no nahatonga mikiry hianatra aty ianao ary za mbola manana ray aman-dreniko fa aizy ireo ray aman-dreninao ka mboty raisireny ahy tonga ila ravinahitra teto ry dada sy neny saingy vo tonga kelikely teto ny izay telo mianaka dia samy narary dada sy neny ka maty mbola 5 taona monja tamin'izany fa aizy ireo fianakavianao ohatrany hoe any amin'ny faritra tsy moatsinanana any hono tsy mahalala ireo fianakaviako aho sady tsy fantan'ny fianakaviako mba kiraha avokoa zany mipetrapetraka tamin'ny mpiara-monina izay nianatra teny mandra-pahalehibeako nangiry firy ny netiko tamin'izany satria
ampanompony izy ireo ny zanana terany a ndre mampalahelo izany. afeky teny Antananarivo le mpivadiny taiza farany teo izay ihany no mba niezaka nampianatra rehefa lasa mory zareo dia niezaka namelo tena e dia zao hitanao miady rerany fiainany izao 20 taona zao. Tovitovy ihany sika fa za mbola manana ray aman-dreny fotsiny fa zao ry mara ahoana samy irery aty an-tanin'olona sika roa ary samy zanaky ny faritra tsy matsinanana ka andao hifanampy. ianao ange mbola manana dada tosiny antohany tenainao e nandainga taminao ary mara raha nilaza fa tsy nisy nahafantatra ny dada toako sy ny antohako teto fa inona marina e afeky te any Antananarivo ondry zareo mety ory zareo mihitsy aza le mpivady mitantarainao teo fa nitaizanao. ka inona nefa ny tsy nahafantaranareo fa tsy mipetraka aty intsony ry zareo ka tsy te handray ary zareo ny tena marina ohatray naleondry zareo nandainga tena andainga tamiko koa ianao ary efa tena anaty rahanareo mianakavy ange zany ny mandainga ka natahotra ary mara so roahanao tato a finona moa no manaka anatsy androkanao tato amin'izao e miangavy rery mara mila mianatra teo afaka mifahantrana leo fijaliana ianao ange tsy mitsahatra amin'ny mandainga amiko ka ahoana moa natokisako anao ntsony farany sady voalohany indry mara tsy hanao tsony a ary minina aminao a fa tsy hanadiny ny soa nataonao ary efa any ka tafita sady zao e miala tsy niarika azy fa ahoana apetraka talehana eny amin'ny tanin'izy mivady hony a eny any mba tsy manofatrano ay tsara kosa zany fa zarery nefa no ilainy a tsy maninona ka efa mba nandray ahy ianao ka oviana zany ianao no mifindra amin'iny farany herinandro iny e mba hahafahanao mitady toerana hipetrahanao amin'izay misaotra anao mbola nanome fotoana tsy hanana manamihinana vary mitsangana miaraka amiko tsony ahy zanyko Gasty Tantaragasy. Mara mbola tsy vita ihany ve ny asa nampanaoviko anao e efa amisivy nge zao e efa kely sisa talea kely sisa ahoana adiny ray anao manao asa anankiray fotsiny raha izao ny fomba fiasanao ry mara dia tena mialatsiny aminao a ka misy zavatra tsy haiko ange dia tale tsy mety manoro aho fa hoe be asa e ka inona fotsiny milakonao ohatra ka za indray nanao ny asanao e za manana ny asako matoa nanakaraha sekretera manokana ka efa fantatrao ange tale fa mbola mianatra asa nefa terenao anenjika andreto asantsika tsy vita tamin'ny madame Clarisse mademoiselle Masy sady amin'izay tsy maintsy mahita ho lazaina foana mitenena mihitsy ianao rehefa tsy vitanao ny asako ka sady ansoliany zanadalahako iny mihitsy aho zao rehefa tsy ho avy izy a dia aloha mihitsy a mitady sekretera vaovao fa tsy arako ny asato eny tompoko alo manao any no tena voalierisitra iantsonareo mihitsy aho zao a lasa tia Masy e tsara zany sady zaho sao tena mila azy mihitsy dry fanatony hafa ahoana raha ndray zany eny e ao firesaka aminy a tsy maintsy mandalo aty amiko aty zay e eno a saingy tsy mampanantena ninninona raha vinanto a vehivavy lehibe izy ka tsy azona iray mandreny ny terena amin'ny fanapaha-kevina ok tsisy fisaorana e manao ny maro manahoany mademoiselle Masy ao anga dadatoloambo ie ao izy sady tena mitady anao mihitsy fa misy inona indray hony e tena tsy arako ny asa mademoiselle sady mbola betsaka ny tsy nianarantsika rehefa avy eo miresaka an'izany ka oui manao ny dadato manao ny Masy soa fa tonga ianao zany vo teo mihitsy ny fofombadinao ny antso ay efa ny antso taty sady ka tsy efa fantatry dadato zany ny antondiako eny e efa nytantara kely tamiko ianao saingy tiako hoeny koa ny avy aminao andreraka mihitsy tsy ampiray volana natongavanay tany mahajangangery dadato dia efa nampirahafiasa ady no ah e ahoana zany e zanaka vaviny leranga tompony orinasa iasany ihany tsy tatoka naleoko nitsoka nodika
raha zany nahazo anao zany nitriraka tso dia inona no ataonao saraka aminy a isaraka aminy sao dia anenenana arymasy fitotoana nge ny famofonareo sinoa zay dia maninona raha fitotoana e efa tapaka ny hevitry ry dadatoa misaraka eny olon-dehibe anao mahafantatra zay ataonao ka efa zay koa ny hevitro e fa zao ry dadatoa ahoana raha mbola fonina anome amin'ny toerana mitasomiko tato dadatoa dia mbola fonina tsara ka araky ny efa nampanentanako anao reny ange ny andro zay verenanao io marana nasaiko ny solo ny asanao tao aloha saingy efa niteny ahy izy fa atao tsiara ny io ny asako sady betsaka angeny tsy mbola mianaranay ka dia efa ataovy ary zay mety arymasy fa tena sahirana ka eny ara ry dadatoa misy dosie ilaiko mainka tsy mety vitany maro zay io mba avy tao kely nge dia eto aty raha ohatra ka tsy rerika ianao aleo raha fa ataoko vetivety zay aloha ry dadatoa ay moa tale zany aza manany an'io rery masy fa ataovy aloha zay fa ilaiko mainka ange eny ary re allo noa zao e raha mety dia allo se makaty mihitsy fa tsy mety ahodina mihitsy le zanatra lavako tsy mbola mahazo congé se saingy zay a zay ray tiany se na ny asany se na ny fofomadiny se miasa tamiko izy zao eny e dini tsara zay teniko zay ny veriko efa lasa ankena rororvavy teo ka ny ato aza mbola tsy milaminako ozay ka efa aminenina sasany ariva nge zao eny ianao avy nanao voyage io no mampanahy tsy reraka tsy manino izany a dadatoa mitondra fiara raha teriko mody ianao sady misy resaka tiako atao amin'ndrainao zay hiaraka ody amin'ny maraka ay mara idio tsara amin'ny birao dia omeo aty ny lakile ka ilozako ary nareo roa ray zanyka ndao ary tena sambatra ny société lambozera manana anareo rovavy dada tokoa raha mba hitoraka voninkazo tena marina nge zany zay malasa eny ary velomitaly Gas ty tany taragasy. Ino mara fandrava mahafinaritra be zany namany maro zany aleo anatonako fa tsy mahita izy zany fa i mademoiselle Masy eza no mipetraka e manahoana mara dia manahoana ny namany mara ay veka azy tsy mahita mihitsy izy no mademoiselle Masy re aseviko ampiasana ary izy kosa no kazy faly mahafantatra tompoko tonga fa maraina be rapitsy fa betsaka ny asa miandrentsika ao zay fa lasa eny sefo tsy nivalian'ny sefinareo mihitsy ny fiaravako azy ary mara iny ny Masy aminy raha tsy fantatrao e nefa tovavy tsara tarehy kely toy iny tena mampalahelo ndro tratrany kodifody raha ngaka azy kely fa sary-piaro anga mara kely koraha tsinonako tsy tia an'iny afa mba miteny fotsiny sady tsy ho zakanao koa ny avonavon'iny e fa nanao ahoana aloha ny asanao androany reraka aleoko zarery mbola tsy vizana toy izao toy izay misy namana otry tena tsy mieritreritra hain'olona mihitsy ndra matoakely iny ka fa nga mbola tsy manambady izy raha efa manana saingy vao avy nisaraka taminy e raha ity azy ianao avelao any resaka momba an'iny fa atao lasa mahasosotra ka fa ho aiza aloha ty ianao e ndry hitsenanao ako fa inona natonga anao hitsena fa adininao anga fa androany alina nge ny alina farany raha antsika e raha mpitso ianao hifindrany amin'ny talehanareo za koa any amin'ny ahy nahita trano hifindrana ihany zany ianao iezaka hitady asa gardien dia amin'ny atoandra ny ampianarana dia ny ariva gardien dia mba tsy mila trano hofaina amin'izay dia hoarakao ve zanatra kazy soasanatrika ny mba fianaranao zany tsy misy zay tsy ho vita rehefa ikrizana ary mara manina nefa raha mitaraina amin'ireo ray aman-dreninao dia mba mandefa vatsikely izy izam-bolany lazaina azy ireo fa tsy mipetraka amin'ny dada tosiny ny totsony ianao aty mahatra loatra dada sinendry mara fa aleo ihany amin'izao kinona azy ono ny tianao atao amin'izao fanaovam-belomantsika izao e mandehandeha miaraka aminao fotsiny mandany mialina eo akaikinao
Reraky ny asa arikasika tena miala tsiny ka raha mba entinao misakafo vary mitsangana indray azy zao a. Indrisy fa tsy manana 10 ividianako vary mitsangana ho anao rery aho. Raha sitraka ao dia ombabeko no raha reraka. Izay no azoko atao. Odry, ary toa mbola tsy tonga mademoiselle nanafatra hoe tongava maraina. Manahoana mara? Manahoana mademoiselle? Tonga vao maraina izy zany dadatoa. Manahoana roro vavy? Manahoana tale? Tonga vao maraina koa izy zany a. Mila anao kely eny broko rehefa misy fotoana malalaka ianao Romasy. Ay, reto zavatra nampianariko anao omaly reto atao mandra-piveriko Eny azy. Tandremo fa taratasy ilain'ny dadatoa iny ka mila hainao tsara ny mameno azy Voray chef ho any amin'ny dadatoa vetivety fa misy inona dadatoa Mipetraha aloha ianao. resaka momba ny noandray izay Efa fantatro tokoa. Ho avy eo izy. fangana azo congé sahady indray ony Nafono ny fitiavana ianao ny asany. zany Tsisy asa raha tsisy mariazy ozy izy. tsy naposiko indray zany faly ringa iny ray aman-dreniny tamin'azahoany an'io asa tsara be io Mangataka resaka aminay ray aman-dreninao izy sady fona koa ny. tsiry dadatoa mafy amiko ny nampirafesany ahy Romasy fa inona ihany ny tadavinao ataony eny zanak'olony tsy fantatro fa mbola maratra amin'ny foko zao ry dadatoa tsy te heritreritra no aza nitsony dia zany mamono tena amin'ny asa maraina hatramin'ny hariva tsisy fijanonana io. sara ny dadatoa aza mba vitako daholo ny asanao ny vangongo rehetra ataoko Zay ahasoanao nge ny tadiaviko Romasy. Raha lahandrainao no mananatra anao, mahaiza mampandevitra ny amboponao. vita ve ny resaka ilan'ny dadatoa ahy to resaka tsy misy idirany amin'ny asa le isika mbola maro nge ny asa miandry anay eo ry dadatoa Alefaka ianao ka misaingy zao manaona aloha ny fahitanao ny maro. Efa tokony hay zavatra betsaka ihany saingy tsy ampy kosa nge ny fotoana ampianarako azy za koa tsisy fotoana firy amin'ny fanenjehana ny asa tsika zay aloha fa andeha hamonjy ny asako vetivety ahy Gas Titan Taragas. Nisy tsy haiko ny asa nampanaovanao mademoiselle ka nindrasako anao. dia tsy mba nahalalana anao zavatra hafa zany fa dia nipetrapotsiny teto reto indray raha tao tsy maintsy vita io Ono ay, mba lela manahoana ho aza ny fofombadin'ny mademoiselle zany tsy mbola hitako nandalo aty ampiasana mihitsy. Any Majunga izy Efe finona mahatonga ny mara-manontany izany rehefa mametraka fanontaniana ary mara dia mila valiny tsy miresaka mirindrina akory azafady re mademoiselle. efa manambady mondry io Tsy tonoko, tsy mbola nity mihitsy tsy azonao sarentsaina mihitsy zany ny mahazo ahy ho tsaronao ny teniko indray andro any rehefa voadony ianao fa maharara zany nampirafesiny olo tiany zany Efa hitako tamin'ny boky tantaram-pitiavana sy video reny ihany aloha zany mbola mafiny ireny ny mahazo ahy fa sady te hiverina aminy ihany no tiako ho tsapany ihany koa ny faharariny foko atao anatiko dia inona zany no atao mademoiselle? ataoko tsapany tsara aloha fa maharary ny voavitaky ny tiany zany dia avy eo ampy verina amin'ny moramora amin'izay Dia ity olo-kafa koa zany mademoiselle? ka zay mihitsy ange manahirana ny saiko io za tsy te ity olo-kafa nefa tiako ho hitany miaraka aman'olona mba hamparary ny fony koa Saritsari-pitiavana fotsiny me zany no tadiava mademoiselle atao fa tsy tena fitiavany. tena mety zany hevitra ao zany ry mara mila lehilahy ray anaovako saritsari-pitiavana mba hamparary ny fony saingy aiza no ahita an'izay olona izay andrasy fa ho hitako eo ono le anadahanao Anadahako ahoana le tonga ny tsenantsika tamin'indray andro iny veka azy iny koa ve dia homendrika olo tianao ka efa
fa hoe saritsary-pitiavana angely izy fa tsy tena fitiavany resoma izy ry mara eny ary tompoko tenena izy fa vonona nome an'izay vola ilainy a na ohatrinona rehefa vita ny somantsara ny asa ary ny a mademoiselle inona no mba tambony ho azoko angatao izay angatanao e ny mba ampitomboinao ny ora fianara koa sare mademoiselle ay ve eny ary saingy miankina amin'ny fahavitany ny anadahanao ny asa no ampitomboky ny ora fianaranao eny tompoko zao ry mara ataovitry ny resaka asy zay rehetra nylazaiko anao teo izay ka mijanona ho mpiara-miasa ihany sika fa so mihevitra zavatra fa mantsy mary eny rery sefo efa mirooro zao efa ho avy eo zay mademoiselle fa tena tapa-kevitra anao ny asana mpanaova mademoiselle tokoa ve ianao ry kazy fa mila manaiky impiry ny olona vao fantatry mara hoe manaiky tokoa ho avy eo ne izy rehefa avy misakafo ka so ianao miova hevitra tamiko eo ko animba amin'ny asako eo noho ny asanao mihitsy no nahatonga anaiky io asa-panaovinareo ahy fa zao ry kazy aloha ato amiko ianao no mipetraka mandra-pavitan'ny asanao amin'ny mademoiselle tsy maninona ka zarako aza mba misy trano ipetrahana mandra-pa fa zao ahoana nandainga tamin'ny mademoiselle nge ary kazy hoe penadasika dia ahoana raha fatany fa tianao fa nga kazy tianao amin'ny foko rehetra hatramin'ilay andro voalohan'ny ainatsika iny ka hatramin'izay tianao mara tsy mbola manana fotoana olaniana amin'izany resaka fitiavan'izany aloha amin'izao ry kazy ny aizako ny asako zao manahirana afaka miandry ahy tiako fantatra fotsiny ny atampoko avy elo any aloha izany resaka izany fa efa ho avy ingeo mademoiselle eny ary raha izay ny tianao tsy resaka an'izany ntsony raha tsy efa tapitrainao ny asanao ka milamina ny fiainanao misaotra rery kazy ary tena mangavy anao raha misy tokoa ny fitiavanao ataovy izay afa-po mademoiselle fa miankina amin'izay ny asako hoporofoko aminao fa tena tiako ianao ka ataoko izay afa-po amin'ny mademoiselle anao ary anaraka amin'ny teninao koa ninona lazainao misy olona izany hoe tena mademoiselle izay aloha mpandrosoana aingany lalina loatra ny fatahoranao an'iny olona iny mandehana mpandrosoa ary izy manahoany mademoiselle Masy mandrosoa ato an-trano aleo hoe totoko tany ihany ka asay vovoaka tao an-tranonareo ilay anadahanao kazy efa tonga ato ange mademoiselle ho avy ahe manahoana mademoiselle manahoana mino fa efa nao zavainy mara taminao daholo ny fandeha ny asantsika eny mademoiselle ataonao fotsiny izay amparary ny foninao mahita miaraka aminao dia izay ihany dia mahazo mikasika anao ve za amin'izany mahazo alalana avy amiko ianao vao mahazo mikasika ay tadidio fa tsy mpifaniny zasy ianao fa olona karamaiko akarary ny fony fofombadiko fotsiny ianao mazava izay mademoiselle ka ohatrinona raha ny karamatadiavinao aleo raha pitso lazaiko anao fa mbola ioeritreritra tsara za androany alina tsy maninona re rehefa tonga ny fofombadiko vao manomboka ny asanao voaray mademoiselle zay fa lasa andao andeha hiasa ry mara fa efa miroa mahery ange zao eny tompoko veloma mademoiselle oui natitra nreto dossier lilanao tamin'ny marainy rehetra fotsiny atalea misaotra mba efa manaona ny fahaizany maro zery masy efa mifanaraka izay dia ho ampitomboky kely aloha ny ora-pianarako azy dia ho hita eo indray mahafinaritra zany fa zao ry masy misakafo any an-trany anao sy papanao ary mamanao rapitso atoandro rapitso sabotsy ve eno fangato tonga sady no avy androany ona izy ahora fa ilazako ry zareo mara ahoana tompoko teneno ny anadahanao fa miditra miasa rapitso atoandro izy fa nga tonga sady ny fofombadinao ho avy androany ona izy aleo ary fa ho teneniko izy androany atoandro rehefa tonga ny trano ahy faro tsara izy fa raha tsy vita ny asany tsy hanome vola azy ary vitatra eo ihany koa ny fifanarahantsika amin'ilay ora fanampiny ampianarako anao aza dia atao an'izany mademoiselle tena mba ilaiko angeny aizako an'io aso io
tena mamengavy ry ato ka miakina amin'ny ana-danao zany dia nino izy ao rehefa hananatra azy mafy reto indray ray aloha ianarana reo lesina vaovao mihitsy reto dia averimbereny matetika fa zay no mora haizanao azy eny tompoko Gasty tany taragasy. samba ny kazy mba tsy tratrako eto an-trano fa lasay zary ary to lasa saina be ianao kazy manaitra fa misy inony sa efa naona be efa namasakasaka fataondra aho talohan'ny nandehanako dia mifinosiko ao fa taiza ianao teny amin'ny oniversité ay ve afakerinandro manko izahay no miditra mianatra fa nisy olana ndraika tany ampiasana anareo ry mara tsisy fa nanafatra mademoiselle Masy fa miditra miasa ra-pitsotoandro ny ianao dia inona no tokony ampiasa sainanao amin'izany ny teny mafia izy fa raha tsy mahafa-po azy ny asanao dia tsy omeny ny karamanao izany sady tsy ampianatra asa tsony izy fantatro tsara miafarika azy fa mila ny mademoiselle Masy ampianatra an'io azy io mba ahafahako mivelona fantatro tsara ka matokisa ianao fa hanatanteraka izay sitrapony aho misaotra rerika azy tsy misy isoranao izany be ny vitanao tamiko na dia nandraisanao hipetraka ao aminao fotsiny azy araka ny teninao iny isika samysika ihany no mifanampy manao ny mademoiselle ary totiny ianao ambony ambany zao ve ny paozinao ifanatrika aminao sy farany tsara tamin'ny akanjoko fitondrako mivoaka reto anaovako reto toko akanjo mipirina azy reto no nalaiko ndao mana raha ty mba misy resaka saika ataoko aminao mademoiselle ty azafady hoe ahoana mikasika ny karamako ka ohatrinona ny vola tadiavinao tsy mila vola mademoiselle fa zavatra iray fotsiny mba angatahako aminao tinino mahakasika ny mara manino ny mara raha mety dia fampianaranao amin'ny mara ny tamby karama tedaviko aminao tiako mba ataonao izay ahaizana an'io azy io fa tena zava-dehibe aminy izany mahagaga mihitsy nareo mahantry reto mba efa omena safidy malalaka angataka zavatra hafa dia nefa azo indray no angatahana sa tsy fantatrao fa efa mampianatra sany anabavinao nge fantatro tsara ay eny ary manaiky raha izay ny tianao fa tombontsika ty ty mihitsy le mpivarotra akanjo tadiavo mpivarotra akanjo aleo izany mihitsy no safidy ny akanjo anolona ho an'ireny aminao reny fa tsy ary to lafo vidy be izy izany mademoiselle to 5,000 ariary ny akanjo ray aza matahotra ianao fa zangy no andony vidin'io ty tonga dia anaovy dia ario ny akanjo nanaovanao teo iny arina eny tompoko tena nahoana ho any dia nareo sy mademoiselle Omalitra azy dre reraka angano matory foana ianao hatramin'ny maraina fa nga tsy voatonga aho maly dia efa nitantaraiko any mara ka tiako hoe amin'ny atsipria miso misy adionokazoko efa hoe ny sakafo tany amin'ny dadatohany izay dia tonga tokino tena nahoana tena nahoanahoana moa fa nataon'izy rehetra tsara jery tao ako namana sedra ny fanotsy tamino ny aka netiny nanaraka azy io ny laingana tao amin'ny mademoiselle dia mba ahoana ho ilanao aka narary ve ny fonina hitanareo sy mademoiselle niaraka tsy haiko aloha fa raha nypaoziny tena tia amin'ny mademoiselle izy tambitamby nge izany nataony tao izay dia ahoana hoe mademoiselle ka nanaiky ve izy mbola eritreritra hony izy mademoiselle nge mbola tia an'ilay fofombadiny fa dia ny mahagaga ny mpanan-karena tia manasarotra fiainana ajanony ihany izany resaka izany fa tsy te eritreritra an'izany tsony aka mety amiko izao dia miary isakafo amin'ny mara anga sady amin'ireny hotely goavany ireny mihitsy fa tsy any amin'ny vary mitsangana amin'ny 500 tsony zany ve fa nomey mademoiselle vola sahady anga ianao ny vidanany akanjo mitentina 5,000 ariary aho maly ka naveriko any ampivarotra azy dia naveriny amiko ny vidiny inona tsara hoe tia nataonao dia ahoana raha fantatro mademoiselle izany ka efa vitany eny ny ilana n'ilay akanjo romary le netiko tamin'ny fisakafoanana maly zao dia zao dia alevany ampivarotra izany akanjo izany ka
ka le vola ty amiko aza nge efa nibangako ry mary. loza marina aza-pangana tsony sy any aminao fa akavaonsany ampiasana amenoko azy. Tena mifona ry mara. Mihevitra ny mba hampifaly anao no antony nanaovako an'izao. Avoaroka amin'ny asako izany ataonao zanatra ka azy tsy fantatra tokoa mantsy mademoiselle io. Ao fa tsy hamerina zavatra toy izao tsony ahy e. Gasty Tantaragasy. Manahoana ianao mademoiselle? Manahoana tompoko? Ao ve masy azafady? Mbola tsy tonga izy. Ary any Amatolambo? Mbola tsy tonga ihany koa izy. Mipetrapetra eto raha iandro fa efa ho tonga zary zareo e. Aleo fa andrasaka eto ary. Misaotra tompoko. Tena tsy tadidiko ny fomba fanaovana an'ity zavatra nampianara mademoiselle aty. Tena ho teritra indray izao. Afaka jerevako ve ny zavatra ataonao? Toa sahirana be manko ianao zany azafady tompoko fa tena tsy tsaroko ny nampianara mademoiselle momba an'ity. Hoe ay ve mora fotsiny fanaovana an'io ka ao fa ampianariko ianao hoe ka sao dia manahirana anao tompoko. Ka aleo manao zavatra toy izay hipetrapotsiny voamaraina eto. Mipetrary ianao eto akaiko eto e. Eny tompoko. Noa fa inona no ataonao ato amin'ny braoko? Manahoana mademoiselle? Fa iza moa no niteny amin'ny mara hoe ampidirao ato amin'ny braoko ato io olona io? Tena azafady mademoiselle fa tsy fantatro hoe izy le fofombadinao. Ka maninona ary ny dosien'ny orinasa nomenao azy e? Sa ianao angano mandidy ato? Moramora ianao ry masy fa zany diso fa tsy zazavavy io mifona re mademoiselle fa zany nakandreny dosie reny teny an-tanany. Ary toy ianao indray no milatsaka hiaro azy ka zany ny marina fa izy angano fofombadinao sa za na dia efa hita raha ve fa tsy mety ny ataonao dia mbola hiaro anao ihany ahy. Piasako nge io e dia izay tiako hitondrana azy. Andray mifona re afa aza atao ampifamaly anareo tsony. Manahoana daholo nareo? Manahoana e? Fa misy inona no maheno tabatabatra ry tokotany ery ary ino io ry dadatoa manatitra dia manolona vao maraina aty. Avika ilay teny broka ianao ry noa. Eny tompoko. Tena mifona mademoiselle. Zao ny ataoko andry teneny ny anadanao amerina ny akanjony vidiko azy fa tsy mila nareo roa tsony orohanao ve za zany mademoiselle? Taleny mandray fanapahakevitra amin'ny fandroananao fa tsy za e. Sangy iteny aminy fa tsy manam-potoana ampianarana asanao tsony. Tena mifona mademoiselle. Rehefa ho tanterahako ninona sitraponao ninona sitrapoko? Eny tompo. Ay zao ary tsy te hitanao miresaka aminao intsony ataovy toy ny fady manomboka androany na ny miarahaba azy aza na ny mijery azy aza tsy azondry atao tsony. Mazava zay tompoko. Mampitandrina azy ry maza tonga dia tsy mampianatra asanao intsony dia izay fanarahana roso tale ihany. Eny re tompoko. Zay fa fotoana asanao. Tsy avelan'ny dadatoa mandalo aty amin'ny baraonareo tsony ka. Ay dia vonjeo any an-trano arara rivo amin'ny fito. Ho avy any ary e. Zay aloha fa ilozako nareo rovavy. Veloma masy dia veloma koa mademoiselle. Azafady mademoiselle. Inona e? Mba saika ila avance azafady. Fa tsy vao tamin'ny herinandro ve ianao no naka-avance? Eny tompoko saingy misy fahasahiranana tapika. Sanandro loatra amin'ny fahasahirananao ry mara. Tsy manana mitenena amin'ny tale. Misaotra anao mademoiselle nanaiky ny fanao fotoana amiko. Izay tianao tenenina lazaina ingena fa maika ahy. Mahakasika an'ilay akanjo ny vidianao mademoiselle. Aiza ny akanjoko? Aiza? Efa naveriko tany amin'ilay mpivarotra mangingina fa laniko ny vola vidiny. Inona tsara? Miangavy anao mba tsy hanameriko ny mara fa tsy misy idirana izany fa zary ariany. Inena bavinao iny ihany na tonga izao rehetra izao e. Mifona aminao mademoiselle mba tsy ho tezitra amin'ny mara ianao sady ny tena marina nge tsy hanadahany izany fa mba olona sendra nalahelo ahy fotsiny izy dia napetrano ahy. Ay koa ka mpandainga ho hitanareo tsara ny azo anareo. Tena mba mifona moare mademoiselle ao fa ho tanterahako ninona sitraponao fa aza tezitra amin'ny mara moa tsy saina lasa fa maninona atao trano ianao angatsy ny asa. Tsy nanaiky nampianatra asa tsony mademoiselle dia nahatony taleta amin'ny asa koa aloha mandra-pahitako vahaolana. Fa voaroaka amin'ny asanao zany ianao? Tsy haiko tsony ianao ihany no natonga an'izao ry kazy inona moa no nitonantonana anao nresaka tamin'ny mademoiselle tany? Tsy androany ianao nge ny tanjoko ry mary
Izany nahatonga hanazava azy ny marina satria niveriko mba tsy hanome tsiny anao izy amin'izay. Efa impiry manana tranao moa mba hanarahanao ny teniko e. Nefa dia nenao foana ny ataonao. Dia izao sisa ny hafarako. Mara, Voaroka amin'ny asako. tena mifola aminao Mara. Aza matahotra ianao fa tsy maintsy ahitako vaholana izany rehetra izany. Okizarikazy sao vao maika hanampy ny fahavoazako eo indray ty ianao ka. Tsy fanarahanao ny tenika any izao nahatonga an'izao. Eny indray ary raha izay no sitraka ao e. Manao ny Dadatoa? Manao ny mantsy. Salama tsara. Ary to miramirana endrika foana ho ny zanatra laviko zany. Ka misy zavatra mahafaly hafa Dadatoko. Zany to nahatazana ny zanako lahy tamin'ny maraina sa Ie, nanatitra teo izy. efa milamina zany nareo? Tsara zany. Fa zao ry masy Eny Dadatoa? inona no tena fanapahan-kevitra ao amin'ny Mara? Tsy mbola nandroaka azy tanteraka mantsy so hiova hevitra ihany ianao. Dadatoa ny tompony fanapahan-kevitra ao raisina aminy fa tsy za mihitsy e. Saingy aoko ho fantatrao fa tsy afaka ampiasan'ny Mara raha tsy efa mahay ny asany izy. Ary mba haizany asany dia mila anao mpianatra asa azy izy. Ka mbola ho dinihiko ny amin'izany ry Dadatoa. Iza ny tadiavinao e? Manao tompoko? Salamy. Mba saika hangataka resaka aminao tompoko azafady. Ay, fa iza moa raha tsy mahadiso? Ikazo nanarako. Za le niaraka tamin'ny Mademoiselle Masy tany amin'ny fisakafoanana tany amin'ny datoan'ny Mademoiselle Masy iny. Tadidiko ianao ka mandrosoa trano ary ka ahoana? Inona ny azoko atao anao? Voalohany indrindra aloha anazava aminao fa tsy miarakaraka ny fieritreretanao azy zahay sy Mademoiselle. Efa fantatra tamin'ireny fihetsikareo ireny ka saingy tiako fantatra fotsiny hoe inona no anton'iny zavatra iny. Ometoky aloha fa hanampy ahy ianao e. Dia ho tantarako aminao daholo ny marina rehetra. Eny hanampy anao arak'izay tratry ny heriko fa tantarao e. Inona ary no tiana ho fantatra e? Be fanontaniako teo aloha valiana e. Sao e. Ny karamain'i Mademoiselle mba olo tiany satria tiany arary koa ny fonao mahita azy miaraka amin'ny olo-kafa. Ay ve? Zay. Zay ihany no tiako fantatra ka. Ka inona ary ny fanampiana tadiavinao amiko e? Tsy dia tena ho an'ny fanampiana angatahako fa ho an'izay olona mitsetraka nampiatrano azay e. Saingy voaroka tamin'ny asany izy izao no tsy fanarahako ny teniny. Ka inona no tianao ataoko azy? Ampianatra asana sekretera azy mba ahafahany manohy ny asany indray. Ay ve? Tsy maninona fa afaka manampy anao raha izay ka. Zany. Tongava dia trano nareo raha pitsy maraina. Misaotra indrindra tompoko. Antsy hoe Noa fa tsy maninona ka. Ento Noa mantsy zay fa angatadalana aloha dia mbola mamerina amin'ny fisaorana amin'ny tafotafo anao Tsy misy fisaorany. Antanio raha misy zavatra tsy azo ry Mara fa aza menamenatra. Mazava tsara aloha hatreto ka. Ay, reheto ary fotoa mba ahafantarako raha mazava aminao tokoa ny zavatra nazavaiko teo e. Raha ampitsy mantsika anao lesona hafa indray. Eny tompoko. Efa tenenina amin'izany tompokotopoko izany foana ianao ry Mara fa tsy mety mihitsy Oay, azafady re tena mba olona tsotra re anao ty raha miseno tena mifanohatra mihitsy ny toetra anareo sy Mademoiselle. Tsy menatra koa ianao miteny an'izany amin'ny fofombadiny. Hay, azafady raha misea. Tsy maninona ka. Efa fito taona ange izay ny arahanay sy masy ka tsisy tsy fantatro ny toetrany rehetra e. Dia mbola ty azy foana ianao. Tsy mahasakana amin'ny fitiavako azy izany ka. Sady mba misy koa ange toetra tsara ananany fa tsy hoe ratsy daholo akory. Izaho aloha mbola tsy nahita e. Okizay ny resaka ary Mara. Ny zavatra nampanaovina anao atao. Efa vita tompoko. Ao ary hoe hojereko. Hoe, misy olona izany. Manahoana Noa? Manahoana? Fa inona ny ataon'ny reto olona reto ato an-tranonao ato e? Ary to tonga alohabe ianao e. Za zao voasaika hiomanahaka anao any ampiasanareo mihitsiko. Fanontaniako valiana ry Noa. Aleo angamba ajantsika eo aloha ny androany ry Mara fa tohizantsika raha pitsindray Eny ary tompoko. Velomy raha misesy Mademoiselle. Velominareo tompoko. Veloma ny tsirikazy Tohizana raha pitsindray. Tsy laiko tsony ianao mifanerasera amin'ireny e. Masy fantatro daholo ange ny nataonao tamin'ireny olona ireny nanaovanao azy fitaovana hiverenany amintsika. Fa iza indray ny tantaran'izany taminao? Masy
efa niverina niaraka sika roa zao ka raha tsy anao ianao a avelao ah natateraka ny tokony nomenao azy roa aza sakananao ahy zao kosa ny teniko aminao ronao a hoe ahoana fa avaliko reny olo reny fa efa nandainga sy namitaka ka raha mbola tianao ny toizan'ny fifankatiavantsika de tsy ilaiko ianao mifanerasera amin'ireny tsony marina tokoa ny tenin'ny mara fa mifanohatra loatra ny toetrantsika roa ay aleo araha andera izany fa tsy ho aiza sady ary ianao mijanona aloha fa mila miresaka tsara sika roa sy miverina amin'ny teny koa e na ianao ity ah na ianao hifanerasera amin'ny mara andray ry masy zany mba fitiavanao ah zay fa lasa e allo manahoana tompoko izy indrindra tompoko avy an'ny mazoenga hoe eny tompoko aleo ifandinika kely amin'ny fofombatoko ary ah dia milaza aminao valiteniko raha mpitso hoe eny tompoko ie misaotra indrindra tompoko zao no antony nampiatsoka anao ry mara eny tompoko tena miala tsiny ahy fa tsy afaka mpianatra anao tsony indray efa fantatro ka za re no miala tsiny aminao fa na tonga korotana teo aminareo aza matahotra ianao fa tsy misy idira masy mihitsy zao fanapaha-kevitra zao fa inona ary no antony zao e ny antso ah le mpampiasa tany Mazenga volinamerina amin'ny asako indray hony izy dia ahoany mademoiselle entoko anaraka izy raha mety ka raha sanatria tsy manaiky izy dia ahoana de tsy haiko e zava-dehibe amin'ireo ray aman-dreniko io asa io ka tsy afaka ataoko ambany zavatra mihitsy ary ny fitiavanao azy ataonao ahoana avelako rava ho azy raha izay ny safidiny ka zany ve ndry mampalahelo ahy ianao fa ny fianaranao tapaka tsy mampalahelo anao fa zao tokoa ny antony nampanatsoako anareo e e ahoana zay raha mise ampidiriko miofana amin'ny CFP na ny centre de formation professionnelle ianao ry mara zany e aizako any ianao no manohy ny fianaranao mandritry ny enim-bolana ay e misaotra betsaka raha misenao misaotra anareo koa tamin'ny fanampinareo anay ka tsy misy fisaorana fa nga mbola nampidirinao ato ihany reto olo reto e ary fa tena efa nampoisiko mihitsy zao fa nga ianao tsy niasa indray e avamiko zao mitianao ronao avy alao alohana zava ry masy fa tsy araky ny eritreretinao mihitsy ange zao fiaonanay zao e tena izany mihitsy mademoiselle anao veloma azy roa mihitsy za io zao saingy zany nataonao veloma voalohany kalma aloha ndry ry masy tsy laiko mitady atsony ianao e oka mo e sady tsy ahita atsony koa ianao e ampiasa nataonao azy ay lasa tena mifona re zahay raha miseno ah mbola zahay ihany ny antony zao mialatsiny aminareo aloha fa handeha nientsika azy ihany e andeha fiaramanidina raha ampitso alina mantsy za io fa ilain'le mpampiasa hany maika de maika tsisy tsiny ka ndao andeha ry mara ary teo mademoiselle naorona le sambanao tonga ty an-trano vambaraina azafady fa saika hitady no aza io e fa nga tsy mifankahitinareo fona fa izy izy niverina ny Mazenga izy e any amin'le asany ve ne nanga vi le mpampiasa azy iverina izy fa ilany maika de lasany izy andrasy fa angalako raha aloha mademoiselle e fa nataonao inona taty indray mademoiselle iny nitomany lasany ry mara fangalatra zany tsy naninona azy zany afa nyteny tamin'ny fotsiny hoe lasonao anga tsy nifankahita ry zareo tsy nifankahita hono ry zareo zany no mahatonga mademoiselle nytonatonana aty tena hitako vomampy izy iny fa na ny fomba teniny aza lasana mafy angeny mahazo azy iny ry mara fa ianao aza dia falymanymetsiny azy endray ery e fa taiza aloha ianao e mitady asa dia mahita gardien amin'ny alina dia atao ahoany ty fianaranao mianatra amin'ny atoandro dia miasa amin'ny alinako andreraka anao azy zany tsy maintsy miafy raha tia ho tafita e arono nanahoana ny fianarana nampidiran'ny hoanao mandeha tsara ka ay sady zavatra efa nianarako tamin'ny mademoiselle sy raha mise daholo ny ataonay ka efa haiko tsara kosa oui manao ny tatatro misy nandreny to ohatrany avy hafa angeny tarianao e lasa Mazenga ange no ka tapakevitra ny anaraka azy ihany ahy dia ahoana indray ny asanao
hametra-pialana fa kilalaofa izy ity masy a te andehanao dia lasa te verina indray ianao dia miverina mba matotra amin'izay mifandraisana fanapahakevitra olona be inge ianao fa tsy zazakely intsony eny rery dadatoa fa zao hoe mba misy zavatra iangaviako any dadatoa raha mety ay miainonao mba raisy miverina miasa aminao ato indray mara fa za no hiantoka ny aizany miasa jereo nge zany ataonao hoe ao moa e avy aminao ihany nampijanonako azy tamin'ny asany dia izao indray tianao averina izy ka tsy zany nge fa mahatsapa mifadisoko ary dadatoa raha tsy nisy ny fanampiany marangy tsy tafaverina izay sinoa e tsara aloha rehefa mahatsapa ny fadisonao ianao e aloha fa hiantso any mara Kazy a Kazy oui avila zako vaovao mafaly fa misy inona ny tao faly be ianao nampanirako olona teo andre matolamba mpilaza fa manomboka miasa rapitso a tafaverina amin'ny asanao zany ye tsara be ankizy mba fantatra hoe izany na tonga tafaverina amin'ny asako fa izy mademoiselle tena tsy mampino tena niova izy raha izany zary lesy tena gaga ary ono a ny fianaranao atao ahoana efa andresahako talesiny any am-pianarana dia amboarina ny fandaharam-potoanako tsara zany rehefa tsy nisy sarotiny zareo ary tomady mosely fanga tonga sady nareo za rery fa nao ambola ny mazenga to malahelo be ny endrikao fa nisy inona raha fa tanteraka amin'ny fifankatiavana isinao a zany fa inona ny antony verina tamin'le zanaky ny mpampiasa azy indray izy mampalahelo ahy ianao zany ka mba manao izay mara any ao izy amin'ny tahatoanao ao fa ngay ianao mbola tsy nandalo tany mbola tsy tafandalo tany aka ka andeo aizy ianao zao tady asa e ametraka dosie amina orinasako misokatra tsy alohatsy aka asanao voaraina tsy ay afaka manatitra anao za raha mety aminao atao fa tsy maninona ka ary anao io aviaiza avy nianatra teny amin'ny anjery manontolo saingy tsy nisy mpampianatra izay dia mody ay mba tantarao arany momba anao analatsika ny lalany eny ary ela ny elaka vita ny fiofanako tao amin'ny CFP Kazy a nahazo certificat dia ara-paina zany sotra za tena miala tsiny fa tsy afaka nanatitra anao tany fa nisy fotoanako tamin'ny namako izay tsy maninona ka mba iza foana ho aty namana mahavarinanao any ivelany any ity e nisy any ary fa maninanao manafina an'izany namanao zany amiko mbola ho ampafantariko anao ihany izy fa andao aloha etiko misotro jus ianao amin'izao nahavitan'ny fiofanana nataonao izao e andraso aloha isola akanjo vetivety ahy e ndana ary dia azafady misy akanjo mafana nampindramy namako azy zay dia mba hoeto raha hitanao miandra any atokotany ah eny ary aleo hitondra akanjo mafana koa fa somary mangatsiaka izany andro izany way ary to akanjo mafana masy dia ho sanatry ve izy ilay namankazy apenina io ela bery mara andao vita e hitanao ve ilay akanjo mafanan'olona tsy hitako ary to tezitra be mara fa inaka ny zavatra feninao aty e efa hoe tsy misiko tsy misy fa misy inony tena tsy ilazany marina amiko izany ianao ka ho efa hoe tsisy zavatra feniko anao dia mbola samy mandainga amikany ve ianao lazao azy e zavatra fantatrao ry mara hitako ilay akanjo nampitediavanao ahy ary fantatro fa mademoiselle Maso ny tompony iny akanjo iny zany e mifona ry mara teny efa isaikilaza aminao ny marina ihany a saingy izy ny angavy ahy fa izy ihany no ilaza azy aminao hatramin'izao ve dia mbola samy mandainga amikany ianao e tsy matoky ianao tsony a mara mifona tena marina tsirikazy a ary aleo andeha hiverina fa tsy afaka hiara-boaka aminao mara na niara-trano aminao aza zao lasa tsy mampazoto atsony mampalahelo aloatra zany teninao zany ry mara mihoatra lavitra noho izany alahelo korikazy a tsy manana ny zava-tsy ianao anefa dia natakalinao mademoiselle zany ka aleonao nandainga tany tena tsapako ny fahadisoko mifona mara mbola fianakaviana ihany koa ny tompon'ity restaurant ty nge ao ataovy ny sakafo kazy a tsy te hinana
Aza matahotra kiazy fa hanampy anao ange za e. Amin'ny fomba ahoana ninona lazaiko dia tsy hatoky atsony mara Fa za atokisany. mankahala anao mara Fa iay niteniko izy e, satria za mbola tsy nandainga tamin'ny mihitsy. dia inona izany ny ataonao ahy e Mahita hevitra ho anao foana aho saingy mila manaraka ny teniko ianao vonina ninonninona lazainao tena tiany mara nge ahy Zaho ara ny ataonao e. Meko sara andalana mandroso sy miverina ianao dia mandeha mody any amin'ny tany mivinao. ahoana tsara Fantatro izay ataoko fa matokisa ianao e. matoky anao aho fantatro fa namana ianao Zao no lazainao amin'ny mara dia orianan'izay mandeha ianao fa anjarako amin'izay mandamina ny sisy. lazao fa miainao anao Ary tonga be ty ianao mpangatsy ny asa. nametra-pialana amin'ny magardien aho fa raha pitso maraina dia ody any amin'ireo ray aman-dreniko Fa inona ny antony? tamin'izany ala tany aminay amin'ny fianarana taty dia no za te hiala amin'ny fijaliana ny tanjoko saingy raha vao nahitanao aho dia niovy izany rehetra izany lasa noho ianao daholo no mahatonga anao ny zavatra ray na andray fanapa-kevitra ray tsy haiko ny manazava azy aminao fa za tsy dia havanana amin'ny teny loatra Ny olana ny erika azy dia tsy mety matoky anao tsony ahy e. Efa impiry ianao izay nandainga sy nanafin-javatra tamiko. tena hifonako izay ratsy rehetra vitako taminao ry mara mino ahy ianao fa tena tianao amin'ny foko manontolo aho Dia raha pitso maraina amin'ny firy ary ianao no mandeha. amin'ny valo maraina Dia veloma raha tsy mifankahita e. Za mantsy miala vao maraina ato an-trano fa hanenjika asa raha pitso. velomy mara mino ahy ianao fa tena tianao amin'ny foko manontolo aho Mandrosoa, Manahoany mara? manahoany mademoiselle? Ary samby anao tonga nitsidika anay aty amin'ny birao hitady an-taleha ve? Mbola tsy tonga izy. Ianao koa tonga vao maraina loatra ko. Ka ianao mihitsy ange ny tadiaviko e. Miandry kely ary ianao fa tena misy asa enjehako ty tsy afaka ajanoko mihitsy e. Ay, afaka miandry fa tsy maninaka. Maza ho toerana ary Efa mipetraka ange ahy e. Ohatra mijery lera foana maro izany misy fotoana vonjenao anga? manenjika asa aho Mara. Fantatro ange ny mahazo andry e. Efa niainako izao zavatra mahazo andry izao tamin'ny nahenoko ny nohanandeha. Dia inona ny tiana ho tenena fa tsy azoko e. So anenina tahaka ianao avy eo e. Tena tianao ange kazy ary ianao koa fantatro fa tia azy. Saingy tsy mety matoky azy tsony ny foko e. Satria efa nandainga sy nanafin-javatra maro tamiko izy. Ary za miteny aminao izao koa ve dia mbola tsy inonao ihany? Omeporoa fa inoko izay voalazanao e. Efa masy vaovao ange izao manatrika anao izao ry mary. Raha masy fantatra ho iny ve dia ifo maraina andany ny fotoana any ety aminao toy izao? Marina ihany aloha izany voalazanao izay. Izao no teniko aminao ry mara. Amin'ny valora latsaka fahefana izao. Raha manenjika ny kazy any amin'ny stationnement ianao dia mbola mahatratra azy tsara ka tapahoingana ny hevitra ao e. Ka na ny taxi borosy mitondra azy ary anie tsy fantatro akory. Andao fa za mahafantatra e. Dia ny fanalahidon'ny birao ataoko aiza. Manana fanalahidy iray tale. Dia raha efa lasa izy nefa dia ahoana? Andao aingana raha andeha so tsy mahatratra azy eo tokoa tsika e. Way e. Midobodoboka be izany foko izany. Tena tia azy ianao no dikan'izay e. Andao aingana ary so tsy mahatratra azy eo e. Tonga ty amin'ny stationnement ihany sika ty. Aiza ny taxi borosy mitondra azy? Fia ty fa tsy any nge. Aingana ohatrany efa lasa daholo anie fiara e. Avio fa hitako nge. Ry Mazda mangamanga ireny mitondra azy. Ary efa miomana any andeha izy izany Ie. Sakano ry masy sakano iny. Zava-pidindry zareo taoka azy. Iny fa lasa masy lasa le taxi borosy masy lasany kasy. Mara. Fa fono ranomaso e. Okizay. Okizay hoa. Perinao fa tsy mampiampy moa izao mahazo azy izao. Eno Lasy kasy. Mara hoa. Jereo. Jereo ry olona mitazana antsika avy apitory. Hitanao? Ary toy kasy. Fangatsy lasa ny taxi borosy lasy iny ianao e. Gasty Tantaragas. Tsy mbola nandeha Dia maninona koa izao no nampivadika olona toy izao.
efa hatsaka hatramo ranomasoko mihitsy. Fa inona hoana ataonao aty amin'ny stationnement nga ianao tsy tokony hiasa? Saika anao velomanao fotsiny re ahy. Dia maninona ianao mitomany rehefa tsy nahita? Ka satria nalahelanao. Fa inona no nahatonga anao alahelo ahy? Satria melatra ny tegna asa. Sady tsy mahafantatrika azy ve? Ny fantatro fotsiny izao dia saika anao velomay ianao a. Tomany ianao rehefa tsy nahita satria nalahelo ahy ianao. Dia menatra ianao ilazaniko zavatra tsy fantatro akory. Dia izay ihany ny fantatro. Oka ihany rehetrika azy a. Voalazanao daholo izany ny zavatra tianao ho lazaina amiko. Ay, aleo andeha ary ahy. Fangahany dia indray ianao. Fa zanga ny teny tamin'ny Mara hoe tsy handeha intsony. Tsy mbola nandeha ho ahy za. Izay fa veloma daholo. Veloma Mara dia mandram-peona indray. Kazy, tianao a? Ahoana tsara fa tsy haiko? Satria tianao a? Za koa nge tianao e. Ary eniko tsara izy teo saingy mahafinaritra aminy miaino anao miteny azy. Avy ireny mandeha hoe. Tianao aho a? Za koa tianao. Ndry mahafinaritra be ny mijery anareo roa mifankaty a. Tena mahatsiaro anay sy no mbola niaraka za. Tena ohatra nareo zao mihitsy nge mipozinay tamin'izany. Tena mifankaty be mihitsy. Mahireza mademoiselle fa mbola any anjaranao a. Hatramin'izao aloha tsy mbola mety mino ny saiko hoe raha vao azo toy izao raha izay fifankatiavanay sy no azay iny. Fikasana ihany iny antsika olombelona e. Fa ny diran'Andriamanitra ve mademoiselle? Na za aza ny efa natahotra mihitsy fa miveriko fa motanteraka amin'ny Mara kosa. Tanteraka ihany le fitiavantsika roa izay noheverina fahorava ho azy iny e. Tena zay mihitsy. Andao aloha sika hiala teto amin'ny stationnement teto e. Dia andeha ho aiza izany tsika ka? Andeha hody any an-trano? Ndao ary. Ary angamondry ity tsy hiasa e. Ay mo, tena tsy maintsy mandeha mamonjy ny asako tokoa ary kazy a. Mandehana fa tsy maninona e. Za efa tsy haly eo anilanao intsony. Ho eo mandrakariva. Misaotra ary kazy a. Andao e, ndaontsika andeha fa ampito indri dia amin'izay no miravaloha e. Sa ahoana? Misaotra re mademoiselle. Ay, atao hoe masy no kiry efa mpinamana nge tsika izao e. Eny ary kiry masy a. Gastitan Taragas. Rava ho azy. Tantara mitohy nosoratany Mirana Razafiarsoa. Ireo namelona ny tantara Sophie, Daniela, Falmanana ary Mirado. Mpandray feo Antonio Rasamolson. Mpanatotosa Sophie Ravelomanatsou.